Eto fanatrian'i Jesosy amin'izao. Raha mbola mety aminao dia ataontsika mbola hiara hitsangana indray. Dia zavatra tiako tenena alohan'ny tena irotsoantsika lalina hoe ianao tsy afaka ny iankohako eo anatrehany tompo raha tsy fantatrao tsara hoe izy. Raha tsy efa misy fitiavana lalina ao anatinao dia mety hoe tsy mahita tenenina tsony ianao indraindray. Fa raha tena fantatrao izy dia na ny androm-piainantsika rehetra ary tsy ampy iankofantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ndao androany hiteny amin'i Jesosy sika hoe hoento lalina, mihoatra kokoa. No hitantsika hatramin'izay mbola misy mihoatra ao amin'i Jesosy, afaka ny hifankahita amin'ny tava mihitsy ny ara itsika ao anatin'ny fanahy. Rehefa miala amin'ny manofintsika fa hiditra amin'ny ara-panahy dia mbola afaka hita mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Dia ndao tenenin Jesosy hoe ento miakatra. Aoka ny fanahiko ho takakambana amin'ny fanahinao androany. Dia mbola hita mihoatra isika, mbola hita raison fontsika iankohofana sy hideranan'i Jesosy hitsofana anazy androany rehefa mandeha araka ny fanahy isika. Alleluia. Ianao Jesosy mitady olona mpiankohaka anao amin'ny fanahy sy famarinana. Dia indreto izay tena hoento lalina, hoento mihoatra. Aoka ny fanahinay ho tafakambana tena hoe intime, face à face, tena akaiky aminao izay Jesosy. Amen. Alleluia. Ento izay Jesosy amin'ny toerana tianao isan'andro. Hitsangatsanganao anaty fonao. Ento lalina, ento mihoatra, ento mihoatra. Mangeta hitanao mihoatra izay. Efa nahitanao izay teo fa mbola te hahita mihoatra. Tsy te hijanona amin'ny nofo intsony izay. Mihoatra ny hitanay eto an-tany, mihoatra ny ara-nofo, ho eto amin'ny tontolo fanahy izay. Fanahy masinao, ndreto ny olonao. Taona izay, hitsaoka, iankohaka amin'ny fanahy sy famarinana. Ahita ilay mbola tsy fahitanay hatramin'izay. Hallelujah.
Jesosy tena mbola te hiditra lalina. Tsy ampy anay ny adiny roa zany, na adiny telo na adiny efatra rehefa tena tafakambana aminao ny fananay. Androany zay te hitokana hoe zay zasy ianao rery Jesosy ny eto. Afoky daholo ny zavatra ny ivelany rehetrarehetra fa zasy ianao rery, anatrika anao, hitokana hitady anao ho any amin'izay misy anao, hitsaoka anao hanome voninahitra anao ny momba rehetra. Noho izay rehetra nataonao, ny azo fijaliana izay nataonao, mendrika loatra ianao Jesosy. Raha miankohofa arindrinay araka ny teninao hoe midira amin'ny hevitra mangingina dia tsy izy afa-tsy zaho sy anao sisa. Dia izany nataonay eto androany. Te hanatrika anao fotsiny izay fasafasa aminao. Hitsaoka anao ny mombanay rehetra, tsy avelanay izy. Mombanay hoe tsy ho tafakambana aminao androany. Ny sainay, ny fonay, ny tenanay, ny fotoananay, hitsaofanay anao. Hitokana hitady anao Jesosy. Hitokana hitady anao. Dia hoeny amin'izay misy anao. Dia hoeny amin'izay misy anao. Asandratro ny tanako hoany amina. Dia hikasika ny lambanao zany lambana. Eto amin'ny fanatrianao zay androany anararotra. Eo amin'ny fanatrianao anamasina ny anarana. Ataonay tsitsina mihitsy izay mombanay androany satria izay te hahitanao. Anao viverianao izay momba. Ity aho hitsaoka anao. Marininao fanahy. Ity aho hitsaoka anao. Hitsaoka anao izay momba rehetra androany. Miankohofa hanome voninahitra anao.
Jesosy tsy hoe hira mihoatra noho ny hira mihoatra noho ny tononkira izany fitsaovana sy fiankofana ilay fonay mihitsy androany aoka izay tsy hoe hiankohaka satria forsena aoka izay tsy hiankohaka satria hoe izay ny ataony olo akaikinay fa ilay fonay mihitsy manaiky androany mahizy anao manaiky androany sy reconnaissant ny amin'ny zavatra rehetra nataonao Jesosy ianao ilay maty ho anay teo ambony hazo fijaliana ilay niaritra ny zavatra rehetra mba ho anay na ny androm-piainanay rehetra ary tsy hainay hoe ahoana ny hamaliana izany fa androany ataonay amin'ny alalan'ny fitsaofana izany ataonay amin'ny fonay rehetra feno fankasitrahana izany androany Jesosy mihoatra noho ny hira mihoatra noho ny zava-maneno mihoatra noho ny ambiance mihoatra noho ny zavatra rehetra ilay fonay mihitsy ny androany mankasitraka anao ka ny androm-piainanay rehetra tsy hoe androany ihany tsy hoe amina fotoana ponctuel anankiray ihany ny tsaofanay anao sy ankofanay anatrehanao fa ny androm-piainanay rehetra Jesosy satria ianao ilay mpamonjy anay ianao ilay mpanjaka anay tsy misy mavita ny vitanao Jesosy fa ianao rery ihany navitan'izany mendrika loatra ianao androany dia hiteny izay androany hoe raha mbola velona izay Jesosy raha mbola misy fofonainao anatinay dia hoentinay hiankohofana ao anatrehanao izany Jesosy miankohaka izay satria fantatray ny nataonao anay fantatray ny fitiavanao Davida manokana dia niteny hoe inona no avaliko an Jehovah no soa rehetra nataonao dia izay koa androany hiteny hoe ity ny fonay feno fankasitrahana ity ny fonay miankohaka ity ny fonay Jesosy tsy momba anay rehetra Yes. Natsanganao zanakao saina ange nataon Jesosy ho anao Natsanganao zanakao dia natsoinao zandrina fa na mbola mpanota zahay Jesosy dia efa tonga ianao nanolotra ny ainao fato anay nanolotra ny ainao dia inona ataoko Jesosy inona ataoko Jesosy inona no avaliko anao fitiavana lehibe indrindra natolotra ao anay fitiavana lehibe toy izany natsanganao zanakao natsonao zandrinao indray ny zavatra nataonao anay Jesosy na ny androm-piainanay aza tsy ampisaorana anao no izany fitiavana lehibe izany fa mbola mpanoty izay dia efa tonga ianao hamonjy anay nasehonao ilay tena fitiavana marina nanolotra ny ainao dia inona nataonay Jesosy tonga etsay androany amin'ny fofeny fankasitrahana hitenanao hoe misaotra Jesosy tsy mbola nahita fitiavana lehibe mihoatra izany zahay nahita fitiavana lehibe toy izany tena mbola misy fofonainao anatinay dia hoentinay hiankofanao anao zany satria izany mihitsy ny antom-pisinay
Zay ny androm-piainanay dia natao hiteranao. Jesosy aho. Ny olombelona rehetrarehetra dia nasiana an'izay ao anatiny hoe hiankohaka eo anatrehana zavatra anankiray. Dia raha tsy ianao dia zavatra hafa. Fa androany izay tena hoe mireconnaître hoe ianao ihany tokony hankofanay. Izany ny antom-pisianay, tsisy dikany ny antom-pisianay eto an-tany. Raha tsy hiankohaka sy se soumettre tanteraka ao anatrehanao.
C'est notre raison de vivre, Seigneur. C'est de t'adorer. Amen. Mihoatra noho ny teny. Toe-po mihitsy ilay izy Jesosy. Reconnaître. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, ma raison. Apanekena ianao. Tena atao hoe fiankohofa dia ilay fo manaiky anao, manaiky ny fitondranao, manaiky ny sitraponao, manaiky izay rehetrarehetra ampanaovinao anay. Dia androany izay Jesosy tena se soumettre, mamono ny momba anay rehetrarehetra mba hisandratanao amin'ny fiainanay. Zany antony fisinay nianto
afaka miteny amin'ny Jesosy ve tsika androany hoe izay momba rehetra Jesosy tianao, manaiky anao, manaiky anao, manaiky anao. Tsy fombafomba mpivavahana fa tena ny fiainanay rehetra mihitsy manaiky anao Jesosy. Mitsoka anao zay, mitsoka anao, manaja anao, manome voninahitra anao. Eny mihoatra izany manaiky anao. Mitsoka, mitsoka now, mitsoka, mitsoka now, mitsoka now, mitsoka. Jesosy sika dila zay manaja anao, manaja anao, manaja zay mombamomba anay, manaja anao, manaja anao, manaja manaiky anao. Mety hoe mbola tsy am'le tianay indrindra amin'ny fiainanay fa tsy masakana anao zany amin'ny mahandriamanitra anao. Dia manaiky, te hiteny zay hoe manaiky anao zay. Manaiky ny fitondranao zay, manaiky ny fahalehibiazanao zay, manaiky ny fiandriananao zay, manaiky ny fahatsaranao zay, manaiky ny maizy anao zay Jesosy ah! Yes! Manaiky anao zay. Ny ao anatinay rehetrarehetra androany manaiky anao, tsy hirahira fotsiny, tsy fihetsiketsehany ivelany fotsiny, fa manaiky anao zay Jesosy ah! Toe-po le izy androany, manaiky zay. Manaiky ny maizy anao zay, manaiky ny momba anao zay rehetra Jesosy. Manaiky anao, manaiky anao, manaiky anao, manaiky anao.
Ianao no Andriamanitra ay, ianao ilay izy, ilay hatrizay ka mandrakizay. Tsy misy Andriamanitra teo alohanao ary tsy misy ao aoriananao. Ianao ilay maharitra mandrakizay. Ianao ny Yahweh. Miankohaka izahay, reconnaître izahay. Ny lanitra seza fiandriananao, ny tany fitoeran-tongotrao. Tsisy azo oharina aminao. Sambatra izahay manana anao, Jesosy. Manaiky ny majesté anao, Jesosy. Hibanjina ny hatsaranao. Falebiazanao. Mbola tsy nahita falebiazana mihoatra noho ny anao zay.
tsisy mahery noho ianao tsy misy tsara noho ianao kalanjony zahay eto fanatrianao banjina anao atao anaty fonay any Jesosy amin'izao fotoana izao misy teny tianay tenenina anao io ianao io manatrika anay eo dia misy zavatra mameno ny fonay tianay tenenina anao personnellement jereo ny fonay Jesosy eo otrony ilay foko makafinty fanatrianao tena hoe raha hitady izay n'aiza n'aiza tsy mahita fahatsarana mihoatra ny ao aminao tsy mahita fahalehibiazana mihoatra ny ao aminao tsy misy hery azo arina amin'ny herinao tsy misy Andriamanitra afaka mifampitaminao akory fa ianao no izy ianao no izy ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra ianao nahary anay izay voarinao eto androany miverina manome voninahitra ao anao ianao ilay alfa ianao ilay omega maritra mandrakizay ianao tsy mijanona ary tsy tapitra ny fiderana sy fankalazana fanajananao mandrakizay satria Andriamanitra foana ianao manaja anao izay Jesosy manaiky izahay ianao Yahweh ianao Yahweh ianao Yahweh
Jesosy. Reconnaître maïs anao. Nefa ianao tonga namonjy anay zanak'olombelona. Mova tsy mendrika loatra ianao. Ninina zavatra anananay Jesosy dia avy aminao. Ninina maizy anay dia avy aminao. Ninina titre mety anananay eto amin'ity zao tontolo zao ty dia avy aminao. Ninina mety zavatra afaka ataonay eto amin'ity zao tontolo zao ty dia avy aminao zany. Satria avy aminao no niarina ny zavatra rehetrarehetra ary ho anao izany. Noho izany izay voary rehetrarehetra androany dia miverina. Manome ny fiankohofana fanajana. Mendrika ianao Jesosy. Miaraka amin'ireo anjely marobe izay androany midery, miankohana. Satria mendrika ianao Jesosy. Miaraka amin'ireo voary rehetra any an-danitra izahay androany. Manome voninahitra anao. Ninina mety satry voninahitra anananay dia omenay anao zany. Ireo masina sy ny anjely rehetra. Ninina mety zavatra anananay dia ampiankofanay aminao zany androany. Satria mendrika ianao ilay zanak'ondry nombona. Ooh.
Laotsika androany ataovy hoe jereo amin'ny masom-panahinao io Jesosy eo akaikinao, le nafony aino ho anao, le maty ho anao, le niaritra ny zavatra rehetra ho anao. Inona ny zavatra avalinao anazy? Misy haja ve any anatinao? Misy tsy haiko ohatranao ana fihetsika anatrehanao an Jesosy. Raha misy reconnaissance any anatinao na dia kely azy, dia ambarao an Jesosy zany androany. Jesosy nafony hainao anay ianao. Zavatra kely sy bitika no hoe mafoy ny momba anay ho anao raha ampitahina ny zavatra vitanao. Fa androany tianay aseho fotsiny hoe manaja anao zay. Jesosy tsy ampy ny teninay, anambarana ny admiration anay ho anao. Fa ny momba anay rehetrarehetra androany dia miankohaka eto anatrehanao, miankohaka eto anatrehanao. Ilay malala anay, ilay tiana indrindra, ilay tsara indrindra, dia hibanjina ny hatsaranao fotsiny izahay. Dia hibanjina ny hatsaranao fotsiny izahay. Dia hicontempler anao fotsiny izahay Jesosy. Tsy andrinay ny fotoana ahitananao face à face, fa eto izay mijery anao amin'ny masom-panahinay. Dia ny ao anatinay dia hity be anao fotsiny amin'izao fotoana izao, dia hankasitraka be anao fotsiny amin'izao fotoana izao. Jesosy tsy misy navita ny vitanao taminay. Banjina ny hatsaranao zay Jesosy. Dia manome anao ny haja voninahitra, manome anao fiankohofana, manolotra ho anao ny sarotra. Ianao no alfa sy omega, ianao ilay tomponay, mpanjakanay, mamy loatra ny fanatrehanao Jesosy. Ianao alfa sy omega, mitsakana zay mendrikio teranyana. Ianao alfa sy omega,
Andriamanitra hoe raharay aiza izay ajako. Mangataka aminao izy androany. Ahoana ny fomba entinao mankasitraka anazy ny amin'ny famonjena izay nataonao anao. Izay rehetra afaka ataonao androany dia ataovy. Mety hoe tamin'ny androm-piainanao ianao mbola tsy nandohalika teo anatrehany mihitsy hankasitrahana anazy hoe tsara loatra ny famonjena nataony. Dia androany atao izany ho an'i Jesosy. Mety hoe amin'ny androm-piainanao ianao mbola tsy nanome fotoana betsaka hankasitrahana an'i Jesosy noho ny amin'ny zavatra vitany. Dia androany izany ataovy. Ny teninay Jesosy hanambarana ny fahatsaranao. Tsy ampy ny teninay hidekriviavana ny fahatsaranao. Hanambaranay fisaorana sy fankasitrahana anao. Miankohofanay ao anaty anao mandriamanitra anao. Tsy ampy ny teninay, mety tsy ampy koa ny fihetsikanay, fa ny ao am-ponay Jesosy tena tia be anao. Mamy loatra Jesosy ianao. Tsara loatra ianao Jesosy. Tsara loatra ianao Jesosy. Ilay teny hoe tsara ary tsy ampy, fa tena mihoatra ny tsara indrindra ianao. Ilay teny hoe lehibe tsy ampy, fa mihoatra ny lehibe indrindra ianao. Iza moa zahay Jesosy no tena fozanao ny ainao, ianao ilay Andriamanitra faratapony. Iza moa zahay no tena hovonjenao ary tianao hiaraka aminao mandrakizay. Ianao ilay tena tapitrohatra, ny lanitra seza fiandriananao, ny tany fitoeran-tongotrao, nefa dia natsoanao zahay hoe zanakao, natsoanao zahay hoe malala anao. Jesosy mankasitraka. 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 Ao aminay, ao aminao no tena hatsapanay izany tena fitiavana izany. Ao aminao no ahitanay izany tena fahasambarana izany. Tao aminao irery ihany. Mendrika loatra ianao Jesosy raha omena voninahitra. Mendrika loatra ianao Jesosy raha omena ny haja sahaza ho anao. Na ny androm-piainanay ary tsy ampy hankasitrahanay anao. Tena hoe misaotra, mankasitraka. Ianao ilay malala anay.
ianao ilay tiana indrindra. Mamy loatra Jesosy ny eto anilanao. Asakasaka izay olona tsy ankafizany eo anatrehanao zany fa eo nahitanay fahasambarana, fifaliana, fitsaharana, zavatra rehetrarehetra aminao. Mamy loatra Jesosy ny banjina anao, sakambina anao. Mamy loatra ianao Jesosy ah, mamy loatra ianao Jesosy ah. Wow. Misokatra ho anay eto ny lanitra ao. Manatrika anay eto ilay mpanjaka ny lanitra, ilay tompony tompo. Wow. Wow. Mikasika anay ianao Jesosy. Wow. Tsara loatra ny fanatrehanao, tsara loatra ny voninahitranao. Wow, wow, wow. Ny malalako delay tsara indrindra eo amin'ny hariva sy ny hariva. Ny malalako delay tsara indrindra eo amin'ny hariva sy ny malalako delay tsara indrindra. Satrinay foana eo anilanao Jesosy. Marobe ireo milaza ho Andriamanitra fa tsy misy tsara toy ianao Jesosy. Ny malalako ianao ilay tia be anay, mihoatra ny eritreretinay eo amin'ny now Jesosy.
fanjakana Jesosy. Anao ye, anao fanafahana. Entinao mijery ny olonao amin'izao fotoana izao. Mihetsika amin'ny seza fiandriananao. Mankasitraka amin'ny fiankohofanay. Dia mihetsika ianao. Yeshua, Yeshua. Fanjakana.
amin'ny feo iray anao fanjakana anao ny hery Jeto ny olonao Jesosy manome voninahitra anao jereo fonay mankafy ny fanatrehanao ny androm-piainanay rehetra manaiky ny fahalehibiazanao satria mandrakizay ny fiandriananao ny lohalika rehetra natao ilefitra manoloana ny fiandriananao Mashakizayanye Ni fiandrianana Mandwali kizay Jesus Mandwali Manjakizaya nem fiandriananao Manjakizaya ni fiandrianana Mandwali kizay
Andriamanitra anao. Izahay ilay voary natao iankohaka eo anatrehanao fotsiny. Natao anaiky ny fiandriananao. Indreto izahay Jesosy. Tsy hainay ho saintsaina hatraiza ny tena fahalebiazanao. Tsy voasaintsaina amin'ny saina maha-olombelona fa tena lehibe loatra ianao. Lehibe loatra ianao. Manaja anao izahay Jesosy. Manaja anao izahay Jesosy. Rehefa misaina izay hoe iza marina moa ianao dia te hanetry tena fotsiny izay. Anao tsinitsinina ny momba anay dia ampiankohaka anay eo anatrehanao. Kely sy bitika izay ao anatrehanao Jesosy. Tena kely sy bitika izahay. Eto Jesosy amin'izao. Ary miteny izy hoe satria nareo nametraka ahy amin'ny toerako dia hitsangana maizy ahy izao. Eto Jesosy, ampiseho ny fahalebiazana, ampiseho ny maha-Andriamanitra azy, ampiseho ny tompony tompo azy, mpanjaka ny mpanjaka azy, hiditra an-tsehatra ny fiainana. Hitanay amin'ny masom-panahinay ianao Jesosy mitsangana. Wow. Ny lanitra misokatra ho anay amin'izao fotoana izao. Wow! Wow! Manaja anao Jesosy, manaja anao. Manaja anao. Manome voninahitra anao. Yeah.
Kanay eto fahatsarahnao Jesosy. Hitako ny tananao, sandrinao mamiana anay. Wow! Atao anaty fanatrehana dia mikasika ny fanahy masina. Mampiaika antsika ny fahotana izy amin'izao. Ahatonga antsika hibebaka marina. Ninina fahazaran-dratsy dia atao anaty fanatrehan'Andriamanitra. Manamboatra antsika ny Tompo amin'izao fotoana izao. Wow! Mba tena mpiankohaka marina. Ary mendrika ny ankohaka hatrany an-danitra. Wow! Wow! Amboary izay Jesosy. Ataovy izay tianao atao aminay. Efa disposé izay. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Jesosy, atolotra anao ny androm-piainanay rehetra. Hanompo anao. Anao izay sitraponao. Jesosy manaiky anao fiainanay. Alleluia. Fela ho anao zay. Sitraponao amin'ny andro fiainanay rehetra.
andao isotra ny amin'ny fotoan'androany zay tondrain'Andriamanitra atsika. Andao isotra ny amin'ny fotoan'androany zay tondrain'Andriamanitra atsika. Andao isotra ny amin'ny fotoan'androany zay tondrain'Andriamanitra atsika rehetra. Halleluja. Resy fanay masina raha afaka hiteny amin'ny teny tsy fantatra ianao, afaka hiteny amin'ny teny zay tsy mbola hainao ianao. Fisaorana an'Andriamanitra ny fotoana rehetra tamin'ity androandroany ity. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra. Halleluja. Andriamanitra raha eo misaotra anao tokoa izahay, fa noho ny fahasoavanao lehibe dia afaka niondrika niankohaka nitsoka anao teto izahay. Fankalazaina ianao sy ho fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra tsy tovy. Ary androany izay rehetra ary ny fiangonana ray manontolo dia natao anaiky anao, natao anao sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra. Misaotra Andriamanitra, izavatra lehibe izany hitondranao anay amin'ny tetony ity. Halleluja, halleluja. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsodrano ny fiangonana rehetra raha hiala eto, ody ho mba-pahasoavana, ody ho mba-pandresena, ody ho mba-pagagana, ody ho mba-pitahina. Halleluja. Misaotra, misaotra Andriamanitra, misaotra, 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 misaotra. Halleluja. Amen. Dia miravo zany tsika rehetra tompoko dia samotain'Andriamanitra avokoa.